Ny androany zany dia ny fampafantarana fa anao atelier national ny TV tolona fanorenana ifotony satria zany fanorenana ifotony zany na refondation zany dia tsy vita moramora fa tsy maintsy anaovana apikasa ngeza be ary national tsy hoe eto Antananarivo ihany fa atsona ny technician sy ireo tia tanindrazana rehetra manerana nosy ho tonga eto anaovana an'ilay atelier amin'ny Zoma zao amin'ny Zoma le 7 anaovana an'io atelier national izay atao eto Antananarivo ka ny foto-kevitra dia hoe ny fanovana ny rafitra na système hitantanana ny toe-karena sy ny vola zay misy fiantraikana ny amin'ny social sy amin'ny rehetrarehetra maro be ny point zay mila ovana ifotony ny amin'ny social amin'izao hoe amin'ny fahasalamana betsaka zavatra mila ovantsika kanefa raha tsy manam-bola raha tsy voafehitsika ny arena dia tsy ho anam-bola mihitsy fa indram-bola foana ny velany tsy mety io ka mila ovana ny système ary mila ovana koa ny fotom-pisainana anaovana ny lalàna rehetra ito amintsika satria matoa misy ireo code rehetrarehetra mi-autoriser ny vahinona ny olona miterer les droits des malgaches d'abord zay zany fa lasa ny vahiny aloha ny mahazo tombotsoa dia na ny hoanitsika eto zany tsy misy ny arenantsika lasa daholo zay zany fotom-pisainana ao anatin'ilay atelier ahoana ny atongavana amin'izany dia mila le formule tena mifanaraka amin'ity firenenantsika ty satria tsy hoe manana doctrine zao hoe manana an'izao projet de société zao hoe efa benina anao an'izay teto fa tsy nahomby foana mahatra foana ny malagasy misy ny libéral misy ny manao mandala n'le économie planifiée nationalisation tsy nahomby foana zany tsy nahomby foana zany fa mbola mahatra ny firenena ka inona le formule ny tena mety zay no andeha rosonay dia avoaka amin'io Zoma io.